Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray nosokafana androany tetsy Alasora ny délégation locale de l'aménagement du territoire ity birao ity izay isahana tanteraka ny asan'ny birao-paritra misahana ny fanajariana ny tany ho an'ny distrikan'Avaradrano amora sy anafaingana ny fikarakarana ny antota-taratasy rehetra ilaina amin'ny fanajariana ny tany ny fisokafana ity birao ity ny namana velosisy ilay no mitatitra ny vaovao. Ny sokatra nanomboka androany ny birao-tokana na ny guichet unique mikasika ny fananatany etsy amin'ny distrikan'Avaradrano. Anamora ny fandrafetana ireo atota-taratasy rehetra ilaina mikasika ny fanajariana ny tany izy ity satria dia tsy vezivezy intsony ireo olona fa dia toerana tokana ihany no anatanterahana izany. Hita ao anivon'ity guichet unique ity tokoa mantsy ny sampandrarany fananatany sy ny sampandrarany fandrefesa-tany. Tanjona zany dia zay hoe manakaiky ny vahoaka zay ny asa omen'ny fanjakana. Misokatra zany amin'izao fotoana izao rehefa metraka dosia tsy voatery makany Ambatomena intsony zany zay commune rehetra ao anatin'ny distrikan'Avaradrano fa tonga dia makaty amin'ny distrikan'Avaradrano. Ny dossier koa zany rehefa anatin'ity service fanjakana ity zay guichet unique zany dia hoe tsy mivoaka intsony fa avy ao amin'ny domaine stoko aménagement dia ao anatin'ny birao anankiray ihany dia efa anjakaina koa ny fikarakarana zany dossier zany. Zay zany ilay finasarana ny asa fanjakana hoe. Mahakasika ny resaka fananatany ity ihany dia efa mipetraka eny anivon'ny commune 10 manamorona M2PATE iny ankehitriny ny tahiry tsara sy tahiry-kevitra anaty solosaina ka afaka jeren'ireo olona manana tany ka te ahafantatra ny drafi-panajariana azo atao amin'ny taniny izay manamorona ny faritry ny bypass iny. Anamora ny fanaovana ny atota-taratasy ho an'ny mpanjifa ihany koa ity fanovana lehibe ity. Tsika rehetra zany afaka manatonao mijery hoe tia ny tany koa dina ny fepetra-panajariana mikasika ny tany koa. Efa azonao atao zany zay ao anivon'ny commune. Dia ato anatin'ity birao ity koa zany dia zana asiana serveur ao anatin'izay. Zany hoe na ny ao amin'ny fananatany raha nijery mahafantatra mivantana hoe manahoana ny toetra ny fepetra-panajariana mikasika an'ity tany ity. Angahina koa zay. Dia andala mpiarakarana tsika manao an'ilay informatisation ny fanomezana indray an'ilay permis. Dingana anankiray satria eritrereto fa dématérialisation ny asa-panjakana zany tsy mora ao anatin'ilay izy. Tsy maintsy apetraka aloha zany ny plan cadastral mikasika ny tany ao ambany fepetra-panajariana ao ambony dia miditra midingana avoavo amin'izay. Fa zay ny tanjona zany izahantsika ho ampiarina voalohany aty amin'ilay mampibaipasse zany hoe satana ny asa-panjakana amin'ny fanajariana tany sy fananatany zany informatisé. Fanamby iray anisan'ny goavana napetraky ny filoham-pirenena Rajonarymampianina ny fampihavanana ny malagasy amin'ny taniny. Koa isa araka izany ny fizarana boky mikasika ny fananatany ho an'ireo parlementera rehetra mba ahafahan'izy ireo mamaly ny etaeta sy ny fanontaniana mety apetraky ny mponina ho azy.